Misotranao misafidy anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miarahaba tompoko ary manasa anareo anaraka izany. Andriamatoa Ramarolahy Safidy no ovahintsika amin'izao solanga amin'ny alina izao. Izy dia filohan'ny Fédération nationale contre le chômage. Miarabanao tompoko. Miarabanao namana Jara Voajanahary ary miaraba ihany koa andreo mpanaraka ny fandarana solanga sy ity pejy vaovao 24/7 madady. Fédération nationale contre le chômage miady amin'ny tsy fanananasa. Goavana be zany a, mivelatra be zany a. Firisan-jaton'ny malagasy zao monsieur Ramarolahy ny malagasy tsy miasa. Tsy anasa nefa tokony miasa. Ny atao hoe ny statistika navoaka ny BET farany zany dia manodidina 5,700 zany zao ny taon'ny tany tsy fanananasa. Raha ny tena fitambaran'izy io zany dia telo tapitrisa 3 millions. 3 millions zany zao ny olona tsy anasa eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ary zay mivangongo dia ireny olona atao hoe telo tapitrisa reny raha tsy mananasa ao anatin'ny 3, 2, 4 taona 5 taona dia tafiditra anatin'ilay atao hoe mantra dia lasa mitambatra zany cumul zany le tsy anasa dia mitonga makany amin'ny fahantrana dia mitongatra an'io fahantrana zay misy eto Madagasikara eto. Le telo tapitrisa mihoatra amin'le 30 tapitrisa zany. Mihoatra amin'le 30 tapitrisa zany zany hoe nisantsika malagasy zany le 30 tapitrisa dia eo amin'ny manodidina ny 5,700 raha ny isa zay statistika zany navoaka dia reo zany le atao hoe tsy mananasa fa zao rehefa tena mandeha ny fotony ianao zany dia manontany ny olona anankiray raha mpivarotra misao izy dia manontany ianao hoe inona ny asanao dia mivaly teny za tsy misy asa ozy izy nefa izy mivarotra misao zany hoe ny famaritana le tsy fanananasa mihitsy zany aloha zany mbola misy olana misy zany ny atao hoe définition scientifique amin'le tsy fanananasa zay mitovy amin'ny famaritana européenne io dia misy nefa le zavatra misy iainana eto amin'ny tany sy firenena indrindra aty amin'ny tany andalam-pandrosoana aty atsimo na ny Afrika zany dia eo zany lasa mampisy olana mihitsy an'io atao hoe famaritana hoe firy marina ny tsy anasa eto Madagasikara fa raha ny akapobeny raha ny tanora 20 ka hatrany 5,30 taona dia 5,100 dia tsy anasa dolodolo eto Madagasikara zany hoe mahazo ny tanora zany io tsy fananasa eto Madagasikara zany hoe ny olona rehetra zany amin'ny akapobeny dia tsy anasa eto Madagasikara. Iverina amin'izay tsika rehefa velo fa mba ampazava ny hevitra ianao Ramarolahy Safidy olom-pirenena ianao mitarika an'ity fédération n'ity ny fahitanao ny toetra raha-pirenena aloha vetivety amin'izao fotoana izao mangotragotraka. Nisy moa zany ny fitakiana zany io zany hoe marary zany le vahoaka ary marina efa elany narary le vahoaka. Le vahoaka marary zany dia mitady sehatra anankiray hitenenana an'izay zavatra mamparary azy zay. Zay zany mahatonga le vahoaka zany midina eo an-dalambe. Zay mahita fa misy hatramin'izay zany na nanomboka ny crise rehetra dia ny olana teto dia misy an'iny ordonnance 60/082 tamin'ny aogositra 1960 zany. Satria isaky misy hetsika zany eto Madagasikara dia zao tsy maintsy teneniny eo ampitandro filaminana tsy araka ny lalàna io hetsikireo tsy araka an'izao io hetsikireo tsy araka an'izao. Tokony izy zany tadidio fa ny lalàna manaraka vanim-potoana zay daholo ny zava-misy fa raha lalàna tamin'ny 700 ny ampiarinao amin'izao tany fa miratra be zao dia tsy mifanaraka amin'ny zava-misy zany ny lalàna. Zany hoe raha miainga amin'izay zany ny zavatra jerevantsika dia misy fitakiana ataon'ny tanora eny an-kianja fa ny filoham-pirenena ihany koa dia nanasa olona be dia be teny amin'ny lapany avoloa midika ave zany fa eny amin'ny lapany avoloa zany zao tokony toerana ave fitarainana zany hoe fanaovana concertation fitakiana ave zay zany ny sarisary fahitana anazy ny tokony izy dia zao tokony mametraka ny fitondram-panjakana na afaka ataon'ny député manao proposition de loi manatsara ny ordonnance anankiray io tokony ampidirina zany io ordonnance portant réunion publique sy manifestation sur les voies publiques io ampidirana ny atao espace public démocratique sy ny statut ny 13 mai satria raha mangataka izy alefanao makany Antsonjombe artiste ngeny milalao le Antsonjombe zany hoe rehefa artiste tia lasa dia le Antsonjombe raha mpanao fanatanjahantena te ho hita dia any amin'ny Maki fa rehefa ny raharaha politika dia 13 mai foana zany zay zany tsy mampety an'iny hoe alefa makany amin'ny Antsonjombe le olona donc zany tokony misy fehezan-dalàna na ny député manao proposition de loi
dia mife ary atao lisitra eto Madagasikara hoe reto daholo ny toerana izay ahafana mitaky ahafana miresaka ka raha vao miresaka ao anatin'ny toerana io dia eo ny miaramila manao encadrement eo ny force manao encadrement dia afaka miteniny olona zay misy masy le nieritreretina tamin'ny 2009 le teo Ambohijatovo akany zany démocratie kanto tsy zay le izy de zay ny olana oui ny filoham-pirenena zany zao hitantsika tamin'ireny fionan'ny tao Iavoloha reny dia manana izy zany volonté hiresaka zay zany le izy donc ny inekanja dia mangataka ny anokafana ny trésime hiresaka mitovy zany le volonté dia amboara fotsiny le lalàna dia cadrena le izy dia vita izy na ny filoham-pirenena mandray manova ny ordonnance ary mametraka hoe manomboka zao dia rehefa misy olona zao ny isany misy élu zao ny isany dia afaka makeo amin'ny trésime misy quorum zany ohatra afana miakatra eo amin'ny trésime manomboka zao reto avy ny lisitra ny toerana eny evon'ny faritany ny faritra rehetra dia eo ny olona rehetra no mifampiresaka dia mora le mifampiresaka dia ahitana vaolana ya iny tsy aritra fa ilaina ihany amin'izao vanim-potoana eto amin'ny firenena zao verina amin'ilay asanao raha tsy misy ny fahatsoko ahoana ny amaritana ny olona hoe tsy anasa tsy manana asa hoe ivelomana andraisana karama isam-bolana na isan-kerinandro ve izy ny atao hoe tsy anasa sa araka ny lazainy hoe mpivarotra eny amin'ny arabe izy dia izy nefa hono tsy anasa ahoana ny amaritana ny hoe tsy anasa ny famaritana ara-tsientifika izy io zany dia misy hoe misy olona anankiray dia ao anatina vanim-potoana anankiray izy dia tsy miasa tsy mahita asa mihitsy izy nefa izy manana ny fahafahana miasa dia zay ny amaritana ara-tsientifika sy ara-ekonomika ny atao hoe tsy anasa zay zany izy dia rehefa kotina amin'izay tokoa ny eto Madagasikara dia eo ambany be oui eo ambany be ny tahany ny tsy fananana asa ambony be ka ambony sa ambany lasa ambany lasa 15% fotsiny fa nefa be dia be na joary ary mandeha ny andalina dia manontany fotsiny manala 1 kilometatra dia manontany fotsiny ianao inona ny asanao dia ny valiny eo tsy anasa tsy anasa tsy anasa tsy anasa ny famaritana ara-tsientifika mila manaraka ny toe-javatra fa tsy ny toe-javatra ny ampanarana ny famaritana ara-tsientifika dia ny famaritana ny tsy anasa zany eto Madagasikara dia ny olona tsy misy zavatra tao ny olona tsy mandray zavatra isam-bolana ka miasa maharitra amin'ny toerana anankiray zay zany ny endrim-pamaritana ny tsy anasa aloha eto Madagasikara amin'izao fa velona ihany le malagasy zany 70 isan-jato tsy miasa zany tsy anasa velona daholo ihany araka le lazainao teo hoe mahita hevitra ihany le malagasy dia davam-bola sy velomana mamelo tena malagasy zany ya miainga amin'ny velo tena ny malagasy dia itsika miara-malala fa ny firenena eto Madagasikara mbola misy kitay azo alaina mbola misy tsomanga azo hoanina kely eny amin'ny sisiny mbola misy zavatra be dia be mbola misy fambolena sy zavatra azo sakafoanana manodidina le malagasy dia ireny ny ahafahan'le malagasy mamelona ny tenany miaina mba tsy ho faty dia zay mahatonga antsika hoe hita hoe mbola io ary mbola velona zany le malagasy fa raha hoentina any amin'le endrim-pamaritana zao dolara isaky ny isan'andro dia tena tafiditra amin'le fahantrana lalina zay ny tena olana mihitsy zay marina mihitsy le hoe tena ety andrenivohitra zao tia tanan-dehibe dia tena manao lido tangorongorona eo ny tovolahy dia feno ny tanàna sotra zany tena mampalahelo mihitsy le izy ny zay mahatonga anay hoe ny adevitra moa zany izy hoe ny famahana ny toe-karena ny famahana ny tsy fananasa eto Madagasikara tsy zay ny fédération nationale contre le chômage efa hatrany amin'ny 2011 taoriana ny crise 2009 no nijoroana zany dia nitety manerana Madagasikara zay tamin'ny alalana programme anankiray programme vonjeo ny tsy anasa nitety manerana Madagasikara zay nampiofana nandinika nyty tsy fananasa ty dia ny voalohany ny zavatra hitanay dia zao toe-tsaina io joary tsika zany manana toe-tsaina kamkamla manana toe-tsaina tsika tsy te hanao zavatra manana toe-tsaina tsika hoe tia misy sakafo dia atsofoka eo ambavanao dia mbola ny olona indray mampitsako azy dia mbola ny olona mampitelina azy tena hoe miakamona lalina zany no zavatra misy fa misy kosa nefa tsikilany tena olona tena vonona mijoro amin'ny hitady asa fa reto zavatra reto ny zavatra tsapanay inona mahatonga ny tsy fananasa voalohany toe-tsaina ny faharoa ny tsy fanananasa zay manaranaka
rehefa ministra ny dadany a de lasa mba ministra koa ny zanany a de misy an'zany atao firenena rehefa général ny dadany de lasa mianatra amin'ny akamilina ny zanany a de miaramila daholy rehefa magistrat de tahaka an'izay de ny tsy anasa koatra zay rehefa tsy miasa ny rainy a de mivagabonda ny zanany a de mitoy manaranaka io izy zay ny faharoa ny olona tsy fanananasy atao Madagasikara de nikitrano trano ara-politika nikitrano trano ara-pinamanana nikitrano trano maro isan-karazany ny fahatelo ny mahatonga ny tsy fananasy atao Madagasikara de vidina ny asa vidina ny vola amin'ny vola zany no hividianana ny asa atao Madagasikara dia misy ihany koa nefa ny farany ny akamoana mihitsy mahatonga ny olona tsy miasa atao Madagasikara reo zany ny zavatra tsapanay tao anatin'ny taona maro zay nitetezanay olona teo amin'ny 4500 no nampiofaninay a no nionanay a dia tonga reo moa zany zao ny crise de hitombonay zany zao reo tsy anasa reo am'izao fotoana zao hierany taremarika aloha zao navoaka fanjakana Leomaly iny any amin'ny 2 any ny asa very tamin'ity le grève be ty tena be de be ary iny aloha ny hita teto ny mivantana eto fa nytoiny iny zany a de zavatra be de be misy tsy anasa be de be no toiny iny satria am'izao tsika miresaka zao a miaty dolodolony sy ampiarina am'izao ona raha maro lasa fidy nareo zao hoe miady amin'ny tsy fanananasa so de miady ho amin'ny fananganana orinasa ny tena tokony atao ao anatin'ny tikadinareo fédération na ve zany oe misy lafiny roa ny fomba ijerevana azy io misy avy any amin'ny orinasa de misy avy aty amin'ilay mpiasa mihitsy zany satria teny aminao a nanangana orinasa be de be tsika teto fa mbola betsaka ihany tsy anasa satria manino les compétences locales tsy misy ilay olona afaka miasa mihitsy ny tsy misy me koa ohatra ianao tany Tamatavy a misy ny projet Ambatovy ao anatin'ny projet Ambatovy a de nisy asany sokatra mihitsy rotona ny sokafan'ilay le orinasa fa rehefa aveo koa satria tsy manana le compétences locales teto Madagasikara tena nafatra avy any izany hoe manao an'izany QMM be de be a ny orinasa lehibe na manangana orinasa lehibe zany eto Madagasikara ny dikan'izany dia manino tsy hisy asa foana be foana ny tsy anasa satria tsy manana le compétences locales lay rafitra gouvernemental efa nyteneninay io ny ministerany départementany formation professionnelle sy ny départementany emploi tsy azo sarany io raha iady amin'ny tsy fanananasa satria zavatra mitoy io ampiofanina le olona de ampidirina eo amin'ny setry ny asa zay zany izy ka na mamorona orinasa be de be ary zany tsika ka tsy misy aloha le compétences locales de maninona manafatra olona avy any ivelany foana ny orinasa tsy omeko tsiny ny orinasa satria izy mitady kalitao amin'ny zavatra ataony ka raha tsy misy eto de alao izy manafitra avy any ivelany tsarokotokotra nge monsieur Ramaro Lasafidy tamina nanganana an'io Ambatovy io niantso ihany le orinasa zany tamin'le nanangana hoe tongava ary de mpanao soudure de gasy mahay soudure zay ka andao no tonga tany ka tsy mahay tsy araky le eritreretin'le tsy manaraka kalitao misy an'le atao ISO standard international zany hoe ianao zany rehefa miditra amin'ireny orinasa lehibe reny de mila certifié mila compétent ka tam'izany ny Philippiana ny Thailandais no tonga eto za nyresaka tamina mpandray piasa avy any Canada mpandray piasa mauricianina satria metsehatra amin'io mihitsy ty fédération sy ny orinasa zay tantanako de zao izy nareo izy olona voninkiasa fa saingy tsy qualifié tsy manana an'ilay certification ahafana mandeha mivoaka makany ivelany ary tsy compétent am'ilay zavatra atao dikan'izany io fampianarana fanofanana arakasy io zany mila ampiakarina ny lentan'ilay fanofanana arakasy zahatra hitatsika nge am'izao tsoara voajanahary na mahandro na manjaitra reny dolodolo ny fampifanana ataotsika eto fa tsy miomantsika hiasa amina sehatra industrialy tsisy fanofanana amin'ny sehatra industrialy zay misy mantsy ndraiky anontaniako hoe aminao zany a aminareo amin'ny fédération nationale contre le chômage orinasa tahaka n'inona ny tokony ho tonga eto ho atsangana eto mba ahafahany malagasy miasa zao zany aloha vahaolana avy ety aminay manana vahaolana 5 zay vitsivitsy no entiko eto voalohany indrindra raha ny olona tsy fanananasa aloha de olany kolikoly aloha ny vahana satria tsika miara-malaly fa tsisy tsy mandoa vola rehefa mandray asa anankiray na manao concours anankiray inona ny atao mila manangana portail national amin'ny emploi zany hoe ny recrutement rehetrarehetra zany de atao anatin'io système informatisé anankiray io
ka misy recrutement avy ministère serasera tokony avoaka eo 32 nisany am'ty taona ty misy recrutement avy amin'ny FOP zao 40 nisany am'ty fantatry ny olona aloha zany mpitady asa hoe inona dolodolo aloha ny asa misy de zay zavatra zay tsy ny fanjakana mitantana azy fa alao apetraka am'ireo agence de placement efa be deaibe fa eo ambany fijerevan'ny fanjakana satria raha anao zany tetika asa zany androany de aizany budget aizany zao nefa tsika ady maika zany zao ady amin'ny tsy fanana asa donc efa misy olona miasa eo am'zany sehatra zany de apetrao aloha ho hitan'ny olona rehetra hoe aiza dolidoly ny tolotrasy atao Madagasikara ny tenan'izany ny filoham-pirenena malo ataony anaty page Facebook fa raha sanatria lasa eo izy na mety ho lasa eo koa izy de izy indray ny andefana zany anaty page Facebook tsy miankina amin'ny olona zany le izy fa ankinina amina rafitra anankiray maleo tena mihitsy de ny olona manana tolotrasa rehetra na ny orinasa na ny iza rehetrarehetra de manatsofoka ny asa de eo ny tanora aloha zany mijery samy mahafantatra zany ny tanora 64 000 zany le izy zao dodolo ny profil ilaina de mamaly an'io zany le izy ny faro ny zavatra tokony hatsaraina de zao ny procédure de recrutement itsika hatram'izay afiteniko foany ty tsy nanome asina an'io bureau des normes de Madagasikara atsika eo fa tadio ny zavatra rehetra mila manaraka norme raha te androso raha te hifanatrika amin'ny sehatra raisam-pirenena tsika io zany atsoa io bureau des normes io anao mise à jour fantatry zareo zany atao manaraka ny kalitao ISO 9001 sy ISO 37001 zay miady amin'ny kolikoly dia atsaraina aloha réforme ny procédure de recrutement rehetrarehetra mba angarahara tsara ho hitan'ny olona misy pitsopitso ny be deaibe azo atao am'zany fa miala aveo zany tsika de atokisan'ny olona aloha zany ny fomba fanaovana recrutement hitan'ny olona reo ny recrutement mitony kokoa zany ny alahelon'ny olona zay mitaraina amin'ny tsy fananana azy izay zavatra zay de efa hitanao 40 000 emploi eto Madagasikara isa-taona zay de efa avahana olana ngeza be zay fanalana ankitramotrany zay le adevitra koa mantsy ny ohatran'ny fahitako azy mbola misy tarazo any hatram'izao vanim-potoana 5 sy 4 zao le hoe teo mpiasa-panjakana ohatran'ny mifanohatra amin'ny toe-karena zany raha tsoroko ny teny ny eritreritro zay asa mifahitanao azy tsy fanomezantsiny satria mitady atao hoe stabilité zany ny olona rehetrarehetra fa misy ihany koa nefa sehatra akoatr'izay ahafahan'ny olona mandray anjara araka le teninao teo hoe ny famoronana orinasa zay mipropose akoatran'le atao hoe bonne gouvernance ny emploi zany de ampio reo orinasa malagasy reo meko ohatra ianao tsika manana label vita malagasy zay ny simma ny mamokatra azy fa raha ohatra fotsiny angentsika hoe zay orinasa mampiditra tsy anasa telo ao anatin'ny taona dia mahazo incitation fiscale raha mampiditra 10 izy ka hatramin'ny tsy haiko 10 de mahazo 30% na réduction fiscale fa miteny amin'ny joary fa miazakazaka be deaibe reo olo reo ary rehefa nataony eny koa 5 000 emploi afana créena amin'ny alalan'izay de crée anankiray zay fotsiny fanalefana ny hetra zay mampiditra tsy anasa de ny faharoa ho an'ny fournisseur zay mamaly commande publique ka mampiasa ny label vita malagasy za tsy mpanoana ny simma tsy voiraky ny simma eto fa paikady ny dinina io zany ahafana mampamelatra ny orinasa malagasy kanefa miady amin'ny tsy fananana azy mampiditra asa be deaibe ny zay rehetra ka mamaly commande publique marché public zany ka mampiditra tsy anasa eto Madagasikara de manana teo priorité amina resaka commande publique azo atao zany zavatra azo atao zany critère na commande firy zany teny aminao firy ny appel d'offre na commande publique amin'ity fanjakany ty maro be ny orinasa zay mamaly an'izany dia eritrereto fa hatrany amin'ny 3 comptenay zany asa efa voavokatra ao anatin'izany ary farany za tsy mpitondra tenin'ireo mpisehatra amin'ny secteur BTP fa ny tsy fahazahoan'ireo vola no nahatonga ny tsy fikarakarana ny lalana teto Madagasikara mampitaraina ny rehetra zany mahatonga n'ilay groupe ngeza be tsy voatapitra nakaty Antananarivo satria ratsy ny lalana ary mahatonga olona tsy anasa eto Madagasikara raha alohan'ny fanjakana fotsiny nge zany fampiavanana zany raha alohan'ny fanjakana reo volan'ny olona tamin'ny affaire reo de miverina ny relance économique de misy asa eto Madagasikara
iverena kely le resaka hoe fanalefahana raketra ho an'izay orinasa mampiditra piasa fa mampiena volam-panjakana mihitsy zany zany arakaraka ny fomba priorité gouvernementale zany anatina politique publique le izy za miteny aminao fa tam'le kabary normal zany de fa niova ny président république lasa priorité ho an'ny tanora zany hoe choix io choix hoe itsika avy anao choix-na autoroute sa itsika avy anao choix-na exportation sa anao choix-na inona tsika raha tsapan'ny fanjakana zany fa priorité ny atao hoe fampananana asy eto Madagasikara raha tsapany fa priorité ny jiro sorano raha tsapany fa priorité ny fanampinan'ireo orinasa tsy mankina eto Madagasikara de atokan'izay de recadrage fotsiny zany no atao en terme na politique publique de ny sasany zany gérena araka zay hitondravana azy afa ny sasany priorisena ao anatiny atao politique nationale ny anapiko an'izay de zao rehefa misy ny crise de be ny tsy anasa de reny tsy anasa reny tsy maintsy mamelona ny teny anaraka le resakitsika teo de mivarotra eny amoron-dalana izy reny de inona indray any fanomezana sy ny cadeau azon'izy reny mbola lacrymogène ihany satria mivarotra eny amoron-dalana efa sosikevitra efa ela hatram'izay andao formalisena ny secteur informel tsotra kely nanaovana azy ny fanjakana de manao incitation fiscale zay secteur informel ka miditra anatin'ny formel de ao anatiny 4 volana izy de mbola tsy mandohetra izy fa manao ny asany ara-dalàna fa miteny aminao zany fa mihoatra ny 100% nyreo secteur informel reo tonga de miditra avy hatrany ao anaty formel ka afaka rotona de mahazo hetra ny fanjakana zany hoe fitantanana raha-panjakana tsy vitany androany io fa planifie io ao anatiny 3 ka hatramin'ny 5 taona ny planifiena azy de fidiram-bola manokana ho an'ny fanjakana zany sy réorientation ny politique publique ianareo amin'ny fédération nationale akoatra zany hevitra rehetrarehetra zany sy fanangonakevitra statistique soatra zany misy zavatra mivaingana ve fa vitanareo tao anatin'izay taona maro ny foronanareo zay sa de zay fotsiny tantarainareo amin'ny olona hoe ndaonareo ivory de azakamo ndaonareo ivory zao fanjakana alefaony etran'ireo sy ny sisa sa misy zavatra mivaingana efa nataonareo zay efa nampiovana tao anatin'ny telo taona ny tety à Madagasikara zay de mandondomba-ravarana orinasa zay de nametraka sady le hevitra zay natolona le teo hoe andao asina setra anankiray de hitan'ny olona dolidolo ny asa eto Madagasikara efa natolokay zany efa nataonay zany satria asanay tia na iza fanjakana io na iza fanjakana io zay eto foana ny fanjakana miova foana zay miady amin'ny tsy fananasy eto foana de efa nataonay zany tena hatrany amin'ny Diego ka hatrany Faradofay efa nahitan'izany programme avonjony tsy anasa zany efa napiditra piasa maro zay manodidina ny eo amin'ny 4500 ny olona nofaninay tam'izay fotoana zay de efa nanao asa zany zay par rapport ary inona mahasamihafa anareo sy ny agence de placement ny agence de placement mantsy mampiditra asany amin'ny orinasa mampiditra piasa amin'ny orinasa fa izay miara-miasa amin'ireny agence de placement reny miara-miasa amin'ireny zay de manoro hoe reto misy olona qualifié dia mandondomba ravarana reny zay mba raiso reto olona tsy anasy reto mba hafahany izy ireo miasa zany sy misetra eto Madagasikara. Faharoa ny olana rehefa misy gap zany tsy anasa amin'ny marché de travail ny vahaolana zany na izy amenasa na izy alefa makany ivelany de efa nanao asa zay hoe ahoana ny olona mieritreritra hoe lasa manao fuite de cerveau tsika na zavatra ohatr'izany fa zao enjana ihany kely miaina eto Madagasikara tsoary tena enjana ihany raha samy tena zay mihitsy ny teny an'izany DG Francis teto am'izay andro zay tamin'ny fandaranao raha miasa ady mivalo anao eto tsy haiko firy ariary ny azonao raha miasa ady mivalo anao ny ivelany firy dollara ny azonao ny vahaolanay zany asa terena fivovan'ny olona makany ivelany io ny olany any ivelany de zao raha makany amin'ny firena arabo ohatra exemple zany de ny tsy fahaizantsika ny kolotsaina any arabo no mahatonga antsika misy olana any ny olany fandefasana any Canada ohatra ny tsy fahaizantsika kolotsaina kanadianina ndika zany volavolana deniny aty le olona ho alefatsika dia alefana io procédure ataony ministère ny fonction publique ny emploi ny travail amin'ny fandefasana olona any ivelany satria raha manova politika mpanjangantsika manatsara ny procédure tsika ary manao ny atao diplomatie de l'emploi tsika mitovy ny tourisme io mandeha le ministère de mitety foara le ministère de miteny any Madagasikara misy olona qualifié de tonga aty dolidolo reo agence de placement international reo hatrany amin'ny 2000 emploi anatin'ny taona
zava-dehibe zany ary lasa ny velona ro afaka mamelona zany nge mavelona ny komoro diaspora fotsiny afaka mamelona ny eto toerana de io zany zavatra anakiray sosikevitra nay anakiray ao anatin'le sivy ny fanalefahana nio fandefasana ny olona makany velana io zany ka le olona ne safidy raha maro la lasa ohatrany lasa piasa trano le gasy mandeha mifo le kapiaza le any amin'ny tany arabo indrindra de piasa trano ve ny elany eto miankina amin'ny politika ministera ho io tsisy akoatrizay politika mpanjakana io tsika ho manana olona qualifié be de be ny informaticien antsika manao sous-traitance eto Madagasikara amina zavatra ny ivelany be de be ny manampaizana amitsika teny aminao fa ho anao Maurice zao am'izao fotoana zao tena maka malagasy be de be malagasy manampaizana be de be ny olona nofaninainy Maurice de fuite de cerveau ndreny zay iny lasa daholo ndreny le olona de taraiky expérience zany joary alao le malagasy aloha hijeriny zava-misy any ivelany de manao expérience any ivelany izy de miverina eto Madagasikara izy mitondra n'izay traikefany zay amin'ny zavatra tsy miverina tsony zalako maro ny miverina satria rehefa makany an-dafy anao sous contrat sous contrat anao 2 ans 3 ans 4 ans de miverina indray anao eto Madagasikara de mahita traikefa le tanora mahita zavatra be de be le tanora de mitondra fanatsarana ho any eto Madagasikara farany tafiditra ao anatin'ny asa indreketan'ny fédération nationale contre le chômage hoe ny tantsaha any ambanivohitra atreto zay mbola tsy manana programma mahakasika ny tantsaha fa ny ciblean'ny tanora zay ino tanora tiandreny vohatra zany aty tanandehibe fa mbola tsy nanana programme zay mahakasika ny fa mba andramoko ny midina any ambanivohitra fa de ahitako nareo zay ny mahatsara le fandarana aloha zany ahitana inona moa ty zavatra vaovao ahitana azy fa tiako anampiana ny olonan'ny tanora zany zao amin'ny azahoana asy atao Madagasikara de ny traikefa ny expérience moa zany le fiteny azy ny orinasa rehetra dia mandray olona zay manana traikefa ao anatin'ny orinasa ny rariny zany olona mbola tsy compétent kosa ve tsika manana lalàna mahakasika ny volontariat ao Madagasikara ny tanora dia tokony hoentanina ary ny fanjakana ny tokony manao an'izany amin'ny fametrahana rafitra ahafahan'ireo tanora manao stage ameko ohatra ianao efa nanao zay ty misy commune anankiray de misy ingénieur agronome be de be de atsonay le tanora mivoaka avy amin'ny fianarana amin'ny agronomie de teneninay le commune hoe mba sio trano mba omeo sakafo mandritra ny telo volana fa hitondra ny fahalalana avy any amin'ny fianarana izy ary anao asy izy mandritra ny telo volana na hatramin'ny heritaona efa manana traikefa zany le tanora am'izay fa le commune koa maninona mahazo tombotsoa satria misy manampahaizana miverina makany ambanivohitra mety manampy an'lay le resaka ao teoko am'izay fa ny famerenana an'ireo tanora reo miverina any amin'ny fototra ny fampandrosoana zany amin'ny alalany ny atao hoe volontariat national firotsana tsitrapo national dia zavatra ngezabe anankiray mila formalisena zany ny stage eto Madagasikara ka ny certification de stage de lasa expérience professionnelle ahafan'ny orinasa mandray an'ireo tanora izay tokony asa reo manampy ihany koa zany amin'ny fangatana volany amin'ny banky satria zay moa ny olana raha vao tanora ianao zany ka angata-bolany amin'ny microfinance ny tenako efa tratran'izany be de be hoe mbola tanora kely io ianao de ahitantana n'izany voly zany dia tsy omen'ny banky ny fahatelo farany dia misy fikaroana nge ataon'ireny tanora reny amin'ny anjerimanontolo any amin'ny université manao licence reny manao projet raha ohatra reny ny valorisena amin'ny alalana cadre anankiray au niveau fanjakana hoe lay fikaronana nataonao ihany no atao fa piarana firy mémoire ao anatin'io thèse en ligne io de lasa manao an'le fandinina eo fotsiny mpiarako atsika eto Madagasikara nefa lasa tsy voapiatra le tsy apiarina mihitsy tsy apiarina le izy fotoana anankiray zany zao zay ny antony ataonay eto manao antsoavy zay nizanizy hitondra ny ty gouvernement ety misy mahavita robot ny ankizy nge am'izao fotoana zao mahazo prix international akory ary fa piarana azy amin'ny fiarahamonina tsy misy tsy mireconnaître zany le fanjakana hatramin'izay an'ireny fikaroan'ny ny olo reny ka ny lazaina ny mpampianatra pikaroka tsy mikaroka ina mba fikaroana tanareo tsisy reconnaissance le olona any ny afarany lasa lazaina hoe tsy maininina ny mpiaroka malagasy misaotra anao monsieur Maro Lasafidy mbola misy teny kely azonao anampiana vanimpotoana zany zao iatsona ity antsona ity zany
fantatra fa ilamina foana io korotan'io atao anatin'ny tsy haiko 2 volana 3 volana zay mampabe zany tsy haiko ero zany ilamina foana io de zay zany efa manao antsoavidenina zao satria raha efa mifilaminana io tsika voandinika ny tsy fanananasa zay enjana be eto Madagasikara ho taritsika dia ny hevitra io atolotra io ny na ny an-danina ny ankilany fa zao izay miasa amin'ity sehatra ty ataonay foana io ataonay foana io dodominay varavarana foana ny orinasa ka ny olona tiako ampitana ny afatra zany am'izao fotoana zao de ny afatra mitondra fanjakana ny afatra amin'ny any an-dalambe ny afatra amin'ireo orinasa zay tokony andray mpiasa reo ny afatra ao amin'ny tsy anasa tokony avondrona tsara amin'ny alalana dialogue anankiray tsy haiko na convention nationale anankiray pour l'emploi mba hafana mametraka rafitra tsara satria zao joara voajanary ny politique mpanao politique ange afaka miresaka foana ao amin'ny CCI de miresaka ao reo de manao feuille de route reo de efa de viteo de manao coexistence pacifique eo reo de milamindamina fa zao ny olona ny mpandraraha tsy vaovoa ny olona ny tsy anasa tsy vaova ny olana rehetrarehetra sectoriel tsy vaova ny tokony atao zany de mametraka cadre anankiray par secteur ary ny olona ao anatin'le secteur no manao an'ilay fandininan''le secteur dia ino no ampiny ny fanjakana raha fitiniko zany le izy de eto foana zay manao an'ity azy ty efa nataonay ty 10 taona lasa mbola ho ataonay ty amin'ny manaraka fa antso nataonay androany misaotra tompoka makasitraka indrindra tompoka de tapitra ny fandarantsika mametraka ny mandram-piona tompoko lasy tompoko vavy